misaorany Jehovah ry fanaiko ary aza misy adonoinao ny fitahiany rehetra izay mamela ny heloko rehetra izay manasitrana ny aretinao rehetra izay manavitra ny ainao tsy hidina ny andavaka izay manarona famondram-po sy fiantrananao izay mahavokisoa ny vavanao ny fahatanoranao mody toy ny voromahery. Vavaka isika Andriamanitra rainay izay ny an-danitra, sotranao satria nomenao tombontsoa manokana izay tratran'ity sabata masina ity ary indrindra hiatrika izao fanompoam-pivavahana izao. Sitraka indrindra Tompo raha ho voavela ny elokay tsirairay avy. Ary raha hiatrika ity fotoana masina ity izahay dia mba ho fotoana hanova ny fiainanay ifanaraka amin'ny sitraponao. Ka raha tonga eto izay tsirairay avy, hidera sy hankalaza ny anaranao, hiaino ny teninao, hitondra fanatitra. Izany rehetra izany Tompo dia sitraka indrindra raha mba ho anitra ka asitrahana eo amin'ny seza fiandriananao. Ary mangataka izay mba ho hatrehanao amin'ny fahafianonany ity fotoana irahanay aminao ity. Ary dia mitenena Jehovah fa mihaino izay mpanomponao. Anaran'i Jesosy. Amen. Ny fiangonana Adventiste 67 hectare no mandombaravarana anao. Anolotra fiarabana toy ny fiarabana izay tsy fahitanao andavanandro, fa fiarabana izay akatsika ohatra eo amin'ny zavaboary izay noharian'Andriamanitra manao hoe arahaba toandra volana hitondra hazavana ho anao eo amin'ny fiainanao. Arahaba toandra kintana hitondra famirapiratana eo amin'ny aizina izay iainanao isanandro. Arahaba toandra masoandro hitondra hafanana melombelona ny ainao amin'ny atsika. Ary arahaba toandra rivotra izay tsoka malefaka eo amin'ny fiainana isanandro sanandro. Idera sy hanome voninahitra an'Andriamanitra tsika amin'ny alalan'ny hira anankiray izay mangataka fitahiana sy ny fanatrehan'Andriamanitra dia ny hira 777 manao hoe ampidino eto anio ny herinao ray. Saraka mini naizah
andray ny tenin'Andriamanitra isika izay hitantsika eo amin'ny ohabolana toko 17 ny andiny ny 17. Ohabolana toko 17 ny andiny ny 17. Rehefa hitantsika dia iarahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Izay tena sakaiza tokoa dia tia amin'ny andro rehetra sady miseho rahalahy amonjy amin'ny fahoriana. Dia hotohizantsika amin'izay voasoratra ao amin'ny Lioka toko 19 ny andiny ny 17 sy ny 19 tapany voalohany. Lioka toko 19 ny andiny ny 17 sy ny 19 tapany voalohany. Fa Andriamanitra tsy hanome rary ny olom-boafidy va, izay mitaraina amin'ny andro aman'alina, ary moa hitaredretra va izy, lazaiko aminareo fa omeny rary ny faingana izy. Ankehitriny dia tonga eo amin'ny fiarahana mivavaka isika ka miangavy antsika ampilefitra androalikitsika ka hiaraka hivavaka mandoalika isika tompoko. Ray masina tsara indrindra ny an-danitro, mampilefitra androalika izay manandratra vavaka amin'ny anaranao. Mangatapitahiny izay Andriamanitro ary mangataka fifonana sy famelan-keloka manatreny fanompompofavahana izay ho ataonay. Ary aoka ny sofina rehetra izay maheno izao fotoana fanompompofavahana izao dia mba samy andray ny sosiny tsara amin'ny alalan'ny zavatra rehetra izay horenesina eto. Anova ny foamam-panahanay ho tsara ianao ary hitondra fifaliana mandrakariva ho an'ny mpiarabelona amin'ny tsirairay avy ny zavatra izay horenesina mandritra izao fanompompofavahana izao. Ny tsy salama ho sitranonao, ny reraka ampanahy ho atrakanao ny lohany, ny manam-pahoriana dia mampahirezinao hatrany. Amin'ny anaranao Jesosy no angatana izany misaotra ray eo. Amen. Amen.
tonga eo amin'ny fanompom-pivavahana mahakasika ny fanaritra sy ny ampahafolony isika. Omena sekondra vitsivitsika hamoaka izay efa nomanitsika. Rehefa voaray daholo ary izay efa nomanitsika dia hiaranao favaka manginy isika mba ho fisaorantsika n'Andriamanitra no famondram-pony sy ny fanaritra nataony tamin'i Jesosy, ary mba ho azo ekenana isika dia ho azo ekena koa ilay fanatitra izay atolotra antsika. Hiaranao favaka manginy isika. Amen. Isika izany ao amin'ny Jaona 5:14 dia niteny Jesosy hoe tomoe raha amiko ary izao aminareo, tahaka ny sampany tsy mahay mamoho azy, raha tsy miray amin'ny voaloboka izy dia toy izany koa ianareo raha tsy miray amiko. Mahafinaritra be ilay tenin'i Jesosy. Tena ilay firaisana amin'ny Jesosy io izany tena amoazana amin'ny zavatra rehetrarehetra. Ahoana moa izany hoe firaisana amin'ny Jesosy izany? Manana fifandraisana tsara aminy, toe-tsaina tsara, manana fibebahana marina. Izay izany tena takiana eo amin'ny fitantanantsika ny fananana izay nomeny antsika. Mila manana toe-tsaina mahay mangoraky ny hafintsika, mitady volam-pahamarinana tsika, tsy manao akeriny. Niteny mihitsy Jesosy ao amin'ny filazantsara ao amin'ny Lioka fa hoe aoka ny miaramila tsy hanao akeriny, aoka ny mpamoretra tsy haka mihoatra n'izay tokony alainy. Ary tsika izany dia tokony hanao araka ny rariny sy nitsiny eo amin'ny fitantanana ny fananana amin'ireo mpiara-belona amintsika, indrindra koa anatrehan'Andriamanitra. Dia Jaona moa dia niteny mihitsy, Jaona Mpanabatiso ao amin'ny Mateo 4:19, koa mamoazo vao miendrika ny fibebahana ianareo. Io fibebahana io izany tena ilaina mihitsy amin'ny fomba fiainantsika rehetra, indrindra ilay fanompoana an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fitantanana fananantsika. Dia misy tantara Nabala ao amin'ny Samuela voalohany 15:15. I Nabala dia taranak'i Abraham. Dia Nabala nefa tena feno fitahian'Andriamanitra mihitsy izy. Ny fiainany ara-materialy tena nanan-karena izy. Dia izy nefa nanana toe-tsaina ratsy satria tsy mba mamindra fo amin'ny hafa izany. Nisy fotoana izao Davida naniraka amin'ny mpanompony mba haka sakafo, tena teny mahery be izany navalin'i Nabala, ary tena hoe naneho ara-tsim-panahy mihitsy izany izy. Dia tsika koa izany mila manana toe-tsaina tsara ny fomba fitantanantsika ny fananantsika. Ny vadin'i Nabala moa dia miteny mihitsy hoe faraka ny anarany ihany hozy izy ny toeny, Nabala no anarany ary adalàna no ao aminazy. Dia taorian'izay dia tapaka lalan-drano Nabala, afaka foloana dia maty izy. Dia engany tsika mba tena hatoky amin'ny fitantanana ny fananantsika, hanao araka ny rariny sy nitsiny, handeha amin'ny fahamarinana, tsy hanao herisetra ary hanao izay azo atao sy hitsinjo ny hafa. Dia amin'io Jaona 5:14 tomoe raha amiko ary izao aminareo io, dia tena misy zavatra mihoatra n'izay andraindraintsika izany ao anatiny hoe miaraka amin'ny Kristy, mitoetra amin'ny Kristy isika. Dia mila manana fibebahana marina isan'andro izany tsika eo amin'ny fiainantsika. Andeha ary tsika hivavaka feno izay. Rainay izay an-danitra, mamondrafo aminay raha nisy ny tsy nety nataonay tamin'ny laza eo amin'ny fitantanana fanananay sy ny toe-tsainay. Meo anay ny fahendrena feno, ny voamendrika ny fibebahana, firaisana aminao isan'andro Jesosy Kristy, mba hamoha izahay ary mba hanana toe-tsaina tsara, handinika ny teninao, hitsinjo ny hafa, hanana fiaino voatombavaka isan'andro. Dia amin'ny anaran'i Jesosy no andrinay izay angatana hivavaka. Amen. Ho fanatasantsika izay fanatitra izay ampahafolony izay dia feokiran-java-maneno no ataontsika, dia aorian'izay dia ny hira laharana 700. Amen.
babatsika rehetra indray nahatratra ity sabata ity. Zao tsika dia tonga eo amin'ny toriteny ho an'ny ankizy. Ny toriteny ho an'ny ankizy androany dia mitondra ny lohateny hoe ny tena namany. Ny tena namany. Nisy mpirahalahy anankiray tao anatina tanàna anankiray. Dia ny anaran'ilay zokiny Tovo, dia ilay zandriny Tefy. Dia ireo mpirahalahy ireo nanana omby anankiray dia tsy hitandry zareo mihitsy izay hanaovana an'ity omby ity. Ataontsika ahoana ary ity amidintsika ve sa ve ho mpinato foana? Zao ndao ity hoanina ndao ity vonoantsika. Dia nefa koa tsy lantsika roa rery ity. Atsovo daholo ny namantsika rehetrarehetra akaiky eto amin'ity tanàna ity dia teneny zareo hoe hanao fetintsika. Zay dia lasa ilay zandriny nandehanako ao amin'ilay tanàna. Na keo afovoan'ilay tanàna izy inona re no ataony eo dia nikikika be mihitsy izy. Vonjeo izay fa maitra anay! Vonjeo fa maty izay! Dia afaka minitra vitsivitsy dia ireny ny mpiray tanàna sasany niaraka tamin'ny rano andeha hamono an'ilay afo. Dia tonga teo ambaravarana amin'izay. Dia tsy niteny ilay zandry fa nampandroso fotsiny ilay olo. Mandroso dia gaga daholo ny olona rehetrarehetra. Fa misy inona? Aiza ilay tranonay? Nga tsy vonoina ilay afo? Efa maty nga? Dia tsy namaly ilay zandriny mandroso nareo mipetrapetra dia natolotra ny sakafo. Dia gaga koa ilay zokiny. Inona koa ary izany ataon'ny Tefy izany? Tefy avy aty lahy! Finona ny zavatra nasaiko natao lahy? Atsovo namantsika akaiky rehetrarehetra dia mpiray tanàna rehetrarehetra indray ny atsono. Finona izao ataon'ny lahy izao? Zao zoky ireo olona ireo izao nieritreritra daholo hoe nisy loza tato amintsika dia tonga ry zareo hamonjy antsika. Nefa izao namanao akaiky ve izao hitanao eo? Dia mijery manodidina anazy ilay zokiny. Sady nalahelo be izy, tsy nisy namany akaiky mihitsy hitany teo. Raha ianao izao ny teny hoe hanao fety dia tonga teo daholo ny olona rehetrarehetra. Fa raha misy fahoriana izao dia jereo izao. Tsisy namonjy anao daholo zareo. Dia ajanontsika hatreo ny tantara fa andeha jerentsika ny eo amin'ny ohabolana ohabolana toko 17 andininy 17. Ohabolana toko 17 andininy 17. Amin'ny anaran'i Jesosy izay tena sakaiza tokoa dia tia amin'ny andro rehetra sady miseho rahalahy hamonjy amin'ny fahoriana. Ahoana hozy izy? Ny tena namana hozy izy tia amin'ny andro rehetra. Na falitsika, na malahelotsika, na mararintsika dia eo foana ny tena namany. Dia avy eo indray hozy izy hoe sady miseho rahalahy hamonjy amin'ny fahoriana. Ohatran'ilay mpiray tanàna izao nieritreritra ry zareo hoe maitra an'ilay mpirahalahy dia tonga ry zareo hamonjy an-dry zareo. Dia reny izany ny tena namany zareo reny. Manomboka androany izany rankizy mahaizitsika misafidy namany dia efa mijerijery izany. Hoay ry izao tamin'ny aniverserako izy teo narary izao mamako. Hoay tsy teo nefa izy. Ry indray teo izy tamin'ny aniverserako tamin'ilay zaly nalahelo be koa izy teo dia tamin'ny mamako marary koa izy teo. Ry izany ny tena namako. Dia tsika koa mila manao tena namany amin'ny ankizy. Faly ny namantsika dia eo tsika ho anazy. Malahelo izy dia eo tsika ho anazy. Ory izy dia eo tsika ho anazy. Ndao ary tsika hiaraka hivavaka. Ny vavaka tsika dia mba ho tena namantsika dia mba hisafidy namany. Hiaraka nondrika ny lohantsika ary tsika hivavaka. Andriamanitro, saotra anao izay efa nomenao ny teninao iny. Manomboka androany izahay Andriamanitro dia mangataka ny fanampianao mba hisafidy namana izahay ary mba ho tena namana ihany koa andreo manodidina anay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Fenure Isa
Efa aly manolotra ny arabao-antsika rehetra amin'izao sabata maraina izao, ary mirary ny tenako raha mirary no mba hitantsika rehetra fifaliana mandritra n'ity sabata ity. Tsy haiko raha mba mahatsikaritra isika fa tena tsy mitovy ny ohatrany hoe tsy mitovy ny famataranandro talosiny amin'izao, fa ohatrany mirimirimo zany le amin'izao. Zany hoe ny 30 segondra tamin'izany fotoana ohatrany hoe tsy mitovy amin'ny 30 segondra amin'izao tsony. Indraindray ary moa alay-panahy mihitsy ny tena mieritreritra hoe sendra mba rehefa tsy mijery an'io montre io ary ahako dia mihodina aingana be ilay aiguille. Fa satria rehefa jerena ilay izy dia ohatrany hoe vetivety kely zany dia ariva ny andro. Ohatrany hoe vetivety kely zany dia tonga ny heritaona. Ohatrany hoe vetivety kely zany dia tapitra ny adiny iray tsy sininina vita. Fa mirimirimy tahaka an'izay ihany koa ny ataontsika hoe fizotran'ny fironana makany amin'ny fahotana indraindray. Mizotra amin'ny fanaraka amin'izay ihany koa ny fironana makany amina zavatra ratsy indraindray. Fa ny mahafinaritra aloha dia mirona makany ny zavatra tsaratsara kokoa. Misy mpandinika anankiray izay mihitsy milaza hoe raha taloza izy ny fiodin'ny tany satria miodina amin'ny tenany ny tany, dia ohatrany hoe miodina mandritra ny 420 ora. Fa amin'izao ohatrany hoe tsy ampy 420 ora intsony fa ohatrany hoe indray miodina dia efa ataontsika hoe tafahodina amin'ny tenany. Tsisy nininona vita akory ao anatrehan'ny fotoana anankiray dia tapitra le izy. Ary izany fotoana tokony hanararotantsika anatanterahana izay zavatra tokony atao amin'izao vanim-potoana misy atsika izao. Mandeha aingana ny tantaran'ny tany. Ary raha ny toe-javatra misy maneran-tany dia toa miazakazaka dia misy vaovao foana. Ohatran'izao indray ny ary. Ohatran'izao indray ny ary. Dia indraindray toa ohatrany hoe matahotra, mitebiteby. Ary ny zavatra hita dia saiko miaina ao anatin'ny tebiteby ny fiarahamonina. Rehefa mba miona indraindray dia mifampitantarany ataontsika hoe zavatra manahirana, mifampitantarany ny zavatra iainana.
dia makalesona ny refa inona ary ny toejava misy amin'izao vaninandro iainantsika izao. Mampatsiahy an'ilay tantara ao amin'ny baiboly, tantaran'i Jakoba. Tsy verenana ny ataontsika hoe inona ny zavatra nitranga tany aloha, fa raisintsika eo amin'ny Jakoba ilay nitolona indray alina tamin'ny anjely. Inona moa no natonga nitoejavatra io? Satria efa fantatsika fa raha mamaky ny tenin'Andriamanitra isika ao amin'ny Genesis manomboka eo amin'ny 7:20, ny 7:20, 7:20, 7:30, hatrany amin'ny 7:30, dia miresaka n'ilay fotoana iaonan'izy mirahalahy, dia tsy iza fa i Jakoba sy Esau. Zavatra nitranga dia izao, tsy raisintsika ny tantara nahatonga ny tany aloha, fa eto mitantara raisintsika zany dia i Jakoba na eno fa tamy any Esau andeha hamono azy. Raha maka ny ten'Andriamanitra isika ao amin'ny Genesis 7:20, dia raisina ny 1:20, dia izao no voasoratra ao anatin'ny ten'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Esau nanao folentika tamin'i Jakoba no nitsodrano izay nataony rainy taminy, dia hoy Esau anakapo, efa atombotra ny andro isaonana ny kiaky, dia hamono an'i Jakoba rahalahiko aho. Hitantsika amin'izay fa teo amin'ny toejavatra anankiray dia nanana fanapahan-kevitra Esau fa andeha hamono an'i Jakoba. Inona moa ny zavatra nitranga? Inona moa no nahatonga an'izay toejavatra izay? Rehefa nalain'i Jakoba hampitaka ny fizokiana tamin'ny alalan'ny fandraisana n'ilay tsodrano nomeny Isaka rain'izy mirahalahy, dia lasa Jakoba tsy maintsy nandeha tany amin'ny toerana lavitra. Lazain'ny ten'Andriamanitra fa nanao sesitany ny tenany azy izy. Dia rehefa nandeha nanao sesitany ny tenany tany izy, i Esau kosa taty ambadika mba nieritreritra ny Jakoba ihany. Fa ilay eritreritra ny Jakoba teto zany dia ny hoe Jakoba manahoana, ilay rahalahy manahoana. Teo anatrehan'izay dia nandefa iraka i Esau andeha elo lalana any amin'ny Jakoba. Ary rehefa andeha elo lalana any izy, satria raha tadiditsika dia rehefa vita mihitsy ny famitahana iny dia nampandosiriny reniny Jakoba. Ambaran'ny boky patriarika sy mpaminany, fa raha vao vita iny ataontsika hoe famitahana nataon'i Jakoba iny, fahotana 5 ndray vitan'i Jakoba tamin'izay fotoana izay. Voalohany tamin'izany dia ny fitsiritana. Rehefa vita izay dia nitsiritra izy, ary ny faharoa dia ny laingy, satria ilay ataontsika hoe ray aman-dreny, ilay antitra dia nofitahan'i Jakoba nandaingany fa izao ihany ty hoy izy. Zay ny faharoa. Ny fahotana fahatelo vitany dia ny tsy fankatoavana ny ray sy reny. Ny fahaefatra dia ny ataontsika hoe famonoana olona, ary ny fahadimy dia ny fangalarana. Reo fahotana 5 reo zany vitan'i Jakoba tao anatin'iny fotoana anankiray indray ny seran'iny. Noraketin'ny Satana sao matsara reo fahotana 5 reo. Inona daholo moa izay? Ity dia ity dia ity dia ity dia ity. Rehefa mipetraka reo, ary zay ny fomba fiadin'ny Satana. Raha vao manao zavatra mivily amin'le lalana tokony handehanana ianao, raketin'ny Satana iny, dia amin'ny fotoana anankiray iandrasany kendri-tohana, atsikafony aminao daholo reny rehetrarehetra reny. Ary ianao aza mieritreritra hoe ity fahotana anankiray ity na ity zavatra tsy tokony natao ty efa tany aloha be, amin'ny fotoana anankiray dia miandry kendri-tohany Satana apotrany aminao ireny toejavatra ireny. Ary izay no zavatra nitranga. Rehefa tonga ny fotoana anankiray, henon'i Jakoba fa nandefa iraka i Esau, efa jatolahy, andeha hialo lalana, dia natahotra indrindra Jakoba.
ary rehefa natahotra Jakoba dia inona ny zavatra nitranga? Nalefa ny nandeha ny zanany. Mamaky ny Genesis 7:20 tsika. Nalefa ny Jakoba ny zanany. Dia izy rery sisa mitavela teo. Raha jerentsika ny Genesis 2:2 ny 5:20 dia zao ny zavatra resahany tenin'Andriamanitra ao amin'ilay tantara. Genesis 2:2 ny 5:20 dia zao ny voalaza vakiko amin'ny anaran'i Jesosy ny teny. Dia Jakoba irery no sisa nitoetra teo. Zany hoe rehefa naheno an'izay izy ka natahotra dia nalefa ny ankohonany. Izy rery sisa ny teo. Ary rehefa izy rery sisa ny teo tamin'iny ndray alina iny, rehefa avy nitan'ny fitany jaboka ozy ny ten'Andriamanitra, dia tavela rery teo ny lehilahy. Nenandroso alina ny andro, mandeha ny fotoana. Ary io zavatra mitranga zany, tonga amin'ilay fitenenana be da be mba mandefana zany amin'izao any amin'ny tambajotra tserasera. Irery aty an-tanin'olona dia alefa le sary dia samy mba mikomanty, manao commentaire. Dia avy eo anatrehan'izay dia manimanina. Dia misy miresaka any ambany any rehefa mijery ny commentaire ianao dia manimanina ny any koa zany fa nisy fotoana efa nandeha tany. Inona moa tiana lazaina amin'izay? Dia ny hoe rehefa enao ilay irery tsy ao amin'ny toerana mahazatra anao, mbola hampiny ny andro memaizina dia mandroso ny tahotra. Ny tahotra ny aizina namely an'i Jakoba. Ny tebiteby tamin'ny zavatra vita tany aloha namely an'i Jakoba. Ary rehefa hitan'ny Satana fa natahotra Jakoba, eo zany ilay ataontsika hoe toe-javatra nanomboka nampivarahontsana sy naninona moa zany izy teo, nampiorokoditra ny Jakoba. Izy rery sisa ny teo, ny andro me alina. Dia ny zavatra nitranga dia zao, inona ny nataony? Vavaka izy. Fa rehefa nivavaka izy dia Satana miaraka aminy eo mandrakariva, manao izay ahatonga anazy ho tafasaraka amin'ilay ataontsika hoe Andriamanitra mpiaro. I Jakoba zany etsy amin'ny ilany matahotra. Inona ny zavatra hitranga? Ovonondralako tokoa avy. Satana tsy ambadika tsy miezaka mampitsikafina, ary eo fa atamberiny eo daholo ilay fahotana rehetrarehetra vita tany aloha. Zany ny fomba fiadin'ny Satana. Ny zavatra efa nataonao tany aloha ka tsy nety no raisin'ny Satana sy raketiny. Fa i Satana tsy mandray an'ny zavatra tsara vitanao, fa ny ratsy no raisiny. Dia amin'ny fotoana anankiray atamberiny Satana daholo reny zavatra vitanao ratsy tany aloha reny. Teo amin'izay Satana no namendry fendro. Teo amin'izay Satana no nampitsikafina hoe enao nge ka mitsiriritra, enao nge nanao an'izao, enao nge nanao an'izao. Ary raha azon'ny Satana natao azany nampitombo an'io fahotana io, ho mihoatra ny zavatra vitany, dia nataon'ny Satana zany. Ny zavatra mitranga dia izao, nivavaka Jakoba. Rehefa nivavaka Jakoba dia niaino Andriamanitra. Ary rehefa niaino izy dia nandefa iraka anankiroa samihafa. Zay zany ny zavatra lehibe raisina ao anatin'iny. Iraka roa samihafa no alefan'Andriamanitra. Ambaran'ny boky Patriarika sy Mpaminany moa raha manazava n'ity Genesis momba ny tantaran'izy mirahalahy ity, dia ozy izy hoe iraky ny lanitra roa samihafa no avy any an-danitra. Ny iraka voalohany nakany amin'ny Esau, ary ny iraka faharoa nakany amin'ny Jakoba. Iza ny iraka voalohany? Ny iraka voalohany dia tonga tao amin'ny Jakoba. Dia raha jerisika ilay atoko sy andininy teo, Genesis 2:30 raisina ny 5:20 dia ozy izy. Dia Jakoba irery sisa nitoetra teo, ary nisy lehilahy anankiray nitolona taminy ambara-pa zava ratsiny ny andro. Io ilay iraka voalohany. Irahan'Andriamanitra ny anjely io fampitolona taminazy io, hiaraka hanala fahanginana mandritra ny alina.
raha matahotra sy mitebiteby i Jakoba satria i Satana dia miezaka miampangana azy any amin'ny anjely. Manao hoe tena mendrika ho faty izy io. Tsiriritra izy, nangalatra izy, tsy nanora isireny izy, namono olona izy, nandainga izy sy ny sisa sy ny sisa. Mendrika azy no ho faty. Raha jerena ny didy folo voalohany dia ny didy folo dia saiky ny ampahany betsaka tamin'ny tapany faharoa dia voadika ny Jakoba. Noho izany dia tsy mendrika ny ho velona intsony izy. Rariny izy raha ho vonoina. Ka noho izany dia nampirisika ny Esau indray. Satana teto. Dia namendry fendro any Satana, namendry fendro any Esau indray izy. Dia inona zavatra nyteneniny amin'ny Esau? Tena mba tsy rariny kosa aloha e. Fitahiana izay tokony ho raisinao ve? Fahasoavana izay tokony ianao no nigokana azy. Lova izay tokony ianao no hiadana aminazy. Mitsodra ny rehetrarehetra. Dia lasa aza manaiky. Aza manaiky an'izany fa ndana tadiavo izy, vonoa izy, fa tsy mendrika izany lehilahy zany. Izay mampamono olona ny Satana. Dia hisarika ny saintsika amin'ity ity ny hoe zany fomba fiasa zany dia fomba fiasan'ny Satana. Ny fomba fiasa mamendry fendro sy mampitamberina an'ireo ataontsika hoe lasa tsy nahomby rehetra. Izay anie no mahatonga ny apôstôly Paoly milaza any amin'ny bokin'ny Filipianina 4:7. Dia miteny izy manao hoe zavatra iray loza izy no ataoko dia ny manadino ny zavatra tany aloha fa mitsinjo ny zavatra ho avy. Raha jerentsika izany zavatra resahan'ny ny apôstôly Paoly zany dia zao, inona moa ny lasan'ny apôstôly Paoly? No mahatonga anazy miteny hoe miezaka manadino an'ireny zavatra tany aloha ireny fa mijery ny zavatra ho avy. Satria fantany fa amin'ny fotoana anankiray dia ezahan'ny Satana ny ampitamberina an'ireny ao an-tsainy. Zany apôstôly Paoly zany anie lehilahy mpanenjika ny fiangonany, lehilahy nampitondra fahoriana ny fiangonany, ary nanao izay azony natao mihitsy andravana ny fiparitahan'ny tenin'Andriamanitra. Ny apôstôly Paoly dia anisan'ilay lehilahy indray avy eo nananatra ny fiangonana taty aoriana vokatry ny fiovam-po, ary izy indray avy eo dia anisan'ny tsy nitsitsy fitenenana, nananatra, nanitsy, nanoro ny fiangonana ho amin'ny lalana tokony aleha. Dia raha mamaky an'io Filipianina 4:7 io zany tsika dia iresaka manao hoe inona tamin'ireny lasan'ny apôstôly Paoly reny ary ilay tiantenenina hoe adinoina. Fa rehefa jerena le izy dia zao, ny lasa tsy nahomby rehetra no asainy adinoina. Ny lasa tsy nahomby. Satria raha miteny manko izy hoe adinoina ny tany aloha, aza dino fa ny fahafantarana ny lasa no mamaritra ny tantara ho avy. Ary ny fahafantaranao ny toe-javatra tany aloha no anananao ampo entinao manatsara ny fiainana izay mbola ho atrehanao. Dia tsy raisitsika ataontsika hoe tsy raisina tendrony zany le hoe adinoina ny zavatra tany aloha rehetrarehetra, fa ny lasa tsy nahomby no adinoina. Ary neny Jakoba teto rehefa nivavaka izy dia tadidiny ihany ny fahotana nataony. Na dia eo azy Satana ny hoe zao dia tadidiny, fa inona zavatra nitranga? Nivavaka Jakoba. Ary ny vavaka nataon'ny Jakoba dia mba azahoany porofo efa voavela ny fahotana izay nataony. Mitady porofo izy fa efa nibebaka tamin'io fahotana io dia voavela sa tsy voavela. Izay ny porofo ny tadiavina. Ary zavatra tokony ho ataontsika izany no manoloana ny toe-javatra manahirana izay mety mitranga, izay mety lalovana, mety fekana. Dia zao, mahaka toerana mangingina, mivavaka, ary amin'izay fotoana izay dia angatao amin'Andriamanitra hibebao. Ianao manko ne tsy afaka, ny ataontsika hoe tsy afaka anamboraka an'ilay fahotana mivantana nataonao amin'Andriamanitra raha tsy amin'ny toerana ianao reriny ao.
amin'izay fotoan'izay dia azonao atao no mangataka famantarana amin'Andriamanitra manao hoe efa voavela ve iny toe-javatra fa raha mbola tsy voavela iny dia iny le mitamberina foana ary raha manao zavatra anankiray azy ianao aty aoriana aty dia mieritreritra hoe sendra mba vokatra le nataoko tamin'ny fotoana ohatran'izao ary ty. Izay no mahatonga ny apôstôly miteny iny any Filipianina 4:13 hoe adonoy ny lasa tsy nahomby tany aloha fa ndao hibanjina no avy. Ary raha raisy ny ohatra ny mpiazakazaka satria izay no nandraisany anazy dia izao ny mpiazakazaka raha misy mpiazakazaka anankiroa mifaninana ary matetika ny mpiazakazaka tsy misy elanelana lavitra izany fa mifanarakaraka eo ihany ka raha ny mpiazakazaka efa lasa aloha no mierika ty aoriana ny zavatra mety hitranga dia izao mety ho tafitohana izy. Ny zavatra mety hitranga faharoa dia izao mety ho lasa aloha indray ilay adversaire na ilay mpifaninana. Izany zavatra mety hitranga ka mahatonga anazy miteny hoe avelao ny tany aloha rehetra izay tsy nahomby satria efa nibebahana fa ny ho avy no banjinina miaraka amin'ny Kristy. Jakoba dia tena nanana an'izay ataontsika hoe fomba fijery izay teto. Raha tadidiny sy natamberiny Satana tao aminazy ilay ataontsika hoe faharatsiana vitany dia nezahany kosa ny nangataka fifonana tamin'Andriamanitra ka nahatonga anazy angataka famantarana fa efa voavela izany fahotana izany. Vokatry ny vavaka lalina izay nataon'i Jakoba dia nandefa n'ilay iraka faharoa Andriamanitra. Dia ilay iraka faharoa andeha ho any amin'ny Esau. Ny zavatra mahafinaritra izany eto dia izao rehefa tena miresaka amin'Andriamanitra ianao dia sady mandefa iraka makany aminao Andriamanitra no mandefa iraka makany amin'ny fahavalonao. Iza ny iraka nandeha nakany amin'ny ny rahan'Andriamanitra nakany amin'ny fahavalon'i Jakoba teo amin'izay fotoana izay dia ny zavatra hita dia izao raha mijery indray tsika an'ilay andala teny voasoratra ao amin'ny boky manazava ny tantara patriarika sy mpaminany takila fa 5:7 dia raha jerentsika eo amin'ilay paragrafy andalana anankiray fa 5 ny voalohany raha isitsika aloha ny voalohany ao anatin'ilay izy dia izao voalazany eo amin'ilay paragrafy voalohany ozy izy ao anatin'izay zavatra resahan'izay raha mbola ny fampitolona tamin'ny anjely ny lanitra Jakoba dia nisy iraky ny lanitra tonga tany amin'ny Esau ary nampanofy anazy dia rehefa nanofy Esau dia inona nofy nozy nareo araka n'ilay zavatra nyresahan'ilay anjely izay iraky ny lanitra indro ny tanànan'i Jakoba fa voadidina tafiky ny lanitra miaro azy. Indro ny mandan'i Jakoba fa voadidina tafiky ny lanitra miaro azy ka sarotra amin'ny Esau ny hiditra ao. Noresen'ilay iraky ny lanitra lahatra zany Esau amin'ny alalan'ny nofy fa misy anjelin'ny lanitra sy tafiky ny lanitra miaro ny tobin'i Jakoba. Ary vokatra ity zavatra izay dia izao nanome teny ny miaramila ny Esau manao hoe aza manao na inona ny tobin'i Jakoba ianareo fa voary ny iraky ny lanitra izany toby izany. Ary teo anatrehan'izay dia mahita fandresen'i Jakoba. Inona ny fandresen'i Jakoba eo anatrehan'izany rehetrarehetra izany? Satria Esau miala avy any miaraka amin'ny miaramilany sy ny ekipany mieritreritra hoe andeha hamono, andeha handatsa-dra fa ny zavatra mitranga tsy izay. Niemotra tamin'ny fanapahan-kevitra Esau. Toa adinony Esau avokoa ilay fendrifendron'ny Satana manao hoe aiza kosa ve dia lasan'i Jakoba daholo ny zavatra tokony ho lasanao ny tsodrano. Tonga amin'ilay fitenenana hoe tsodrano zava-mahery. Aiza kosa ve dia avela amin'izao fotsiny izany. Niemotra tamin'izany rehetrarehetra izany Esau satria efa fantany fa iraky ny lanitra ny tonga ny teny taminazy. Fa saingy izao nandeha ihany Esau sy ny miaramila ny andeha ho any amin'ny Jakoba. Dia inona zavatra nitranga?
vokatry ny vavaka zay natao mafana de misy toy ny mahafinaritra ity tantara ity ao amin'ny Genesis toko 7:30 Genesis toko 7:30 de ny 9:3 de zao ny fanambarana anaran Jesosy ary Jakoba nandeha teo anoloan'izy rehetra ka ny ankohaka impito tamin'ny tany mandra-pahatonga ny teo akaiky ny rahalahy tafahoana izy amin'ny rahalahy i Jakoba mieritreritra fa aleo mandohalika sy mifona ary mivalo amin'ilay rahalahy de nandeha izy nandohalika tafahoana izy amin'ny rahalahy teto zavatra mitranga de zao 9:4 de niazakazaka hitsehana azy Esau fa Jakoba kosa raha mbola nahita ny Esau niazakazaka de mbola eritreritra fa amely mafy azy Esau zao anefa Esau dia efa resy ny lahiraky ny lanitra lahatra fa voary ny tafiky ny lanitra Jakoba fahavalo ny nandraisana ny Esau teto raha ny tantara ny resahana fahavalo ihany koa ny nandraisany Esau any Jakoba teto raha jerena ny tantara fa ozy ny 9:4 tapany faharoa raha verisakatra amin'ny tapany voalohany de niazakazaka hitsehana azy Esau ary ny sakambona ny tendany de namina sy nanoroka azy ary samy nitomany izy rahalahy gaga ny miaramila gaga ny ataontsika hoe mpiaraka teo hoe inona ary zany toe-javatra zany fa ngatsy hiady no alay aty taolay olona anankiroa fototry ny ataontsika hoe fiadivana indray ty no lasa mifanoroka mampatsiahan'ilay tantara anankiray ny ainany ray mizy mirahalahy de ny tantara ny Isaka sy Abrahama rehefa tonga ny fotoana farany anaterana any Isaka ho fanatitra de ny faminy izy mianaka nitomany izy mianaka ary raha am'le fomba fitentsika am'izao de hoe nanao kalain izy mianaka nitomany ary ny fanao veloma farany fa iny mifamihana mitomany iny de mariky ny fifankatiavana mariky ny fifandraisana ka teto zany raha nanao an'izay fihetsika izay koa i Jakoba sy Esau de to ataontsika hoe fifanoroana mamerina indray an'ilay fifankatiavana izy mirahalahy fony izy mbola tao an-trano ny ray aman-dreny ary ity tantara ity zany de tantara anankiray mampiseho atsika fa natoinona fahotana vita toe-javatra manahirana afaka angatahana amin'Andriamanitra fibebahana reny ary Andriamanitra de afaka mamelany reny amin'ny fotoana rehetra naiza toerana misy anao mijery ny masonao Andriamanitra engane fotsiny ka tsy ho any amin'ny toerana ratsy no ahitan'Andriamanitra anao fa naiza misy anao de hitan'Andriamanitra ny toerana eo anatrehan'izay mba tsy ho any amin'ny toerana manahirana no ahitana gaga ny miaramila rehetra fa raha tokony ho fifamonoana raha tokony ho ramandriky de nivadika ho fifankatiavana navadika Andriamanitra ho fifanoroana ary tao anatin'izay fotoana izay de ny zavatra mitranga ambarany tenin'Andriamanitra fa io toe-javatra ny ainan'izy mirahalahy io de tandindo ny fitsapahana izay tsy maintsy hitranga ho amin'ny zanak'Andriamanitra mialokely ny fotoana iverenan'i Jesosy Kristy raha vakitsika ny boky patriarika sy mpaminany manazava ny tantara ao amin'ny takila 5:100 paragrafy 5 de miteny an'izao teny izao izy hoe tandindo ny fitsapahana izay tsy maintsy hiseho eo amin'ny zanak'Andriamanitra mialokely ny fiverenan'i Jesosy Kristy fandrony ity toe-javatra ity raha manana fotoana ianao anokanana fotoana ivavahana amin'Andriamanitra ibebahanao amin'ireo zavatra tsy nentina ataonao raha miatrika toe-javatra sarotra ianao raha miatrika fitsapahana ianao ny vahaolana tokana de ny manokana fotoana mitokana mivavaka fa Andriamanitra de maniraka ny anjeliny iainao anao ary Andriamanitra de maniraka ny anjeliny ho any amin'ny fahavalonao handresy lahatra anao fa ianao mpandresy satria isika rehetra de olona nofidian'Andriamanitra
ary rehefa ny olona nofidian'Andriamanitra no sendra toe-javatra manahirana ka mangataka aminy dia tsy miandry ely izy fa tonga dia mamaly anao amin'ny fotoana ilanao azy. Ary Jesosy Kristy mihitsy no miteny an'izany teny izany ao amin'ny Lioka 20. Jesosy Kristy no miresaka. Lioka 20, 7 sy ny 9 dia izao ny fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa Andriamanitra tsy hanome rarin'ny olom-boafidiny va? Izay mitaraina amin'ny andro aman'alina ary moa hitarehetra va izy? Valiny eo amin'ny 9. Lazaiko aminareo fa omeny rariny faingana izy. Ilay zanak'Andriamanitra izay mitaraina andro aman'alina dia omen'Andriamanitra rariny eno eo fa tsy hitarehetra izy. Firariana amin'ity anio ity. Isika rehetra izay tonga eto manatrika an'izao fotoana izao, inona ny toe-javatra? Inona ny fiekana hatrehanao? Eo Andriamanitra. Ary moa misy zava-mahagaga izay tsy hain'i Jehova va? Eo anatrehan'izay dia eo isika mahita ny valim-bavaka eno eo izay atolotr'Andriamanitra. Ka mba samy gokan'izany anie ny tsirairay avy amintsika. Nandresy Jakoba satria nanana n'ilay ataontsika hoe finoana tsy lefy laza, finoana tsy azo ozongozonina ary tsy miova fenitra. Izany ny firariana amin'ity anio ity dia mba ho zanak'Andriamanitra tsy miova fenitra, manana finoana tsy azo ozongozonina. Ny tompony hitantsika rehetra. Amen. Ivavaka isika. Andriamanitra rainay izay any an-danitra, misaotranao ny fotoana nomenao anay teto, nahafahanay niaino ny teninao, nahafahanay niatrika ny fampompivavahana teto. Sitrakay Andriamanitra raha mindra fosy hamelanelokay tsirairay avy ianao. Ary amin'ity anio ity raha nandray izany teny izany zahay, mba ho teny handona ny fonay tokoa anie izany, mba hahatonga anay hanadino ny lasa ratsy rehetra izay vitanay. Ary sitrakay raha mba tsy handalo amin'izany lalany faharatsiana izany akory aza izahay, kanefa tompo indraindray dia tojo amin'ny toe-javatra tahaka an'izany. Azonay antoka fa ianao Jesosy Kristy ilay maty teo amin'ny hazo fijaliana no mamafa ireny fahotahanay rehetra ireny. Ary ny amin'izao sisa izao dia anaraka ny sitraponao. Mety mandalo toe-javatra ny zanakao, mety mandalo fiaikana, ray masonao moa misy zava-mahagaga izay tsy hainao va? Midiran-tsehatra eo amin'ny fiainany zanakao tsirairay avy. Amany olana izay mety mitranga ary ampamerina ny teny fikasanao ao amin'izy ireo, fa raha mangataka amin'ny andro aman'alina izy ireo dia hahazo valim-bavaka avy any aminao, mba hahazo an'izany anie izay tsirairay avy. Ary mandritra n'ity sabata ity dia mba hatsapa fa miaraka aminay ianao ka hoenty ny fahasoavanao izahay, ary dia ho fantatray fa dia andray fitahiana manokana satria miaraka aminao. Ny mahasoanay rehetra apetrakay manontolo eo am-pelantananao, ary ninon'inona ataonay aza mafoina masaraka anay Andriamanitra ary hoento any amin'ny lalan'ny fahamarinana mandrakariva izahay. Zany mavaka izany no angatana izy tonoana ririna amin'ny anaran'i Jesosy Kristy irery ihany. Amen.